Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Hafatry ny fanantenana ho anao. Mpamovo trondro no asan'ity rem-pianakaviana iray. Aintsara io ka isan'andro dia mahazo trondro be dia be foana izy. Indray maraina niaraka tamin'ny zanany ka gaga nahita reto trondro maro be ao anaty vovo. Fa jamba daholo ve ireo ry dada no mahatonga azy hiditra ao amin'io vovo io? Hoy ny zanany nanontany. Tsy jamba izy lero fa sodoka, olay rainy. Sodoka ahoana? Lalana toy ny falehany isan'andro ihany io lalana andianao anaty vovo io e, dia mizotra izy. Kanjo no tonga tao tsy tafavoaka intsony. Ary vovo ry dada ny afobera izany io? Vovo ahoana? Hoy indray ny gaga. Ka io lalana falehan'ny olona isan'andro ihany hono ny lalana fidirananiko. Tsy afaka miverina tsony amin'ny farany. Tsy namaly ny rainy ka notohizan'ilay kely hoe ary maro be hono ny olombelona no voavovony devoly amin'io afo be io isan'andro a. Raha izany no izy ry mpianonamana dia ilaina ny mametraka ny fiainana eo amin'ilay Andriamanitra tsy toa. Manomboka an'io ary aza mivoaka ny trano raha tsy efa avy mivavaka ianao satria maro be ireo vovo izay mitady isintona anao. Mialohan'ny anaovanao asa amandraharaha dia mivavaha. Ilaina ny mitandrina sy miambina isan'andro amin'izao andro izao mba tsy ho lasa ao anatin'ny vovon'ny Satana isika. Tandremo fa ao amin'ny Matio 7:7 ny 7:7 dia misy fampitandremana ho antsika. Midira amin'ny vavahady ety ianareo fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana ka maro no miditra any. Fa ety ny varavarana ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana ka vitsy ny ahita azy.
fanafa. Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Fifaliana ho anay indray miaraka aminao eto amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Miarahaba tompoko dia mirary ny sosiny tsara ho an'ny ankonana. Matetika dia ny doro tanety na doroala ny vahaolana aingana hitan'ny olona azona tany mamokatra vetivety. Dradradradraina nefa ary angamba efa samy mahalala avokoa ny rehetra fa manimba ny tontolo iainana izany fomba mampanao izany. Vokatry ny ataontsika olombelona ihany no mampisy tondra-drano be amin'ny faritra sasany ary tany ay kosa amin'ny faritra sasany. Noho izany re aleo mitady vahaolana hafa azona tamin'ny mamokatra anankiray amin'izany ty atolotra anao ty. Mba jereo koa ny hafa. Tantara no soratan'i Zoanitra, andrenisanao any Rila sy Nardia. Efa tapitra voasa daholo ny tany olona rehetra ary dady, ny tsika ihany sisa mbola tavela. Fa anga tsy afaka miasa ireo mpiasa karamainao ireo ry dada. Aleo fa hitady olona hafa indray a. Aza maitsy, tsy maintsy mbola isy asa foana eo. Isa taona ny tantsika foana no voasa melony an'ny olonako. Zao ranga ny tsika indray ny lasa farany. So dia mba ho tary io tsika ry dada, ho sahirana ne. Ka isika ny ho sahirana foana na iasa eo rary faly. Tsy dia misy vokatra andrasana firy eo e. Hatramin'izay tsika mioty vokatra teo ihany na dia atao hoe miovaova ihany aza mba mahavita ny fiainantsika menakavy. Fa tsy tanshe angano fitototoana tetsy sy tero nanampy ny vokatra tamin'ny herintaona ka. Alaina daholo ty vokatra olona rehetra ty angalana tombony amidy mba hanarenana ny tsy fahampiana. Eny marina izany kanefa mino aho fa amin'ity taona ity dia hamokatra indray ireo tantsika ireo. Izany ihany ane ny fomba amin'ny fambolena ary dady e. Fantatro tsara rehefa tsy hamokatra tsony ny tany ry faly.
Ary fa karazan'izany reo tantsika ireo. de tsy ambolontsony zany tsika satria tsy mahavokatra ny tany. De inona indray no atao? Aza manasy efa anjaran'ny ray mpianakaviany zany. Aleo aloha eritreritra kely de ho hita eo ny atao. Dada, za koa ane mba lamatoa e, mba mila mandray andraikitra am'izay tokony atao. Tsy mahita vahaolanay e, sady mbola za aloha zao any tompona andraikitra voalohany. Ay, hitako eto fa nahita vahaolany dada matoa velontsika tahaka zao. La zao rery dada. Velao eo faly reo tany tsy mamokatra reo fa andao sika nitatrareo tanitsika amin'ny alalan'ny tavy a. Zavatra tsarotra nefa mahomby. Zany Raha azoko tsara zany ny tiany dada ho ambara de anitatra ny tanitsika amin'ny fandoroana tanetitsika. zay indrindra. Dada, Mbola ho sarotra matsy ny anapatapaka ireo zava-maniry eo amin'ny tany. De aleo dorana kely fotsiny de sady zezika iny a no lavenina. dada, mba efa ny saininao ve no mety ho voka-dratsiny zany eo amin'ny tontolo iainany e? Tsy isika no natao hiary ny tontolo iainana ary faly a. Natao ho an'ny olona ny ndrenivohitra zany. Fa ny antsika mamokatra mba hahafahan'ny rehetra mihinana. Dada, Inona? ny olona rehetra neny natao hiaro ny tontolo iainana na aviaiza izy na aviaiza e, ary na izy na izy, fa tsy hoe samy hafa kory ny masoandro ny any andrenivohitra sy ny aty ambany vohatra. Aza mianan-kendreo sery faly a. Za ny tompona andraikitra isepana tanteraka satria lamatoako mazava. Adry, fa misy inona ry faly a? Inona ny mampiazakazaka mafy anse? Nahita vahaolana natsarana an'ireo tanitsika ireo ary dada fa aza dorana ny zava-maniry sy ny tanety a. De zany ve no hiazakazanse mafy toy io? Mokatra indray ireo tanitsika efa lany tsiro ireo ry dada, mariny. Vaony? So de mba fandrebirebena fotsiny le roa zany a. Ovinandray a mba nandrebireby any dady e. Sady ady amanaina anie zao ry dady. Ka lazao ary hoe zany vahaolana hitan'se zany aloha hodininy. Ay, eno ny dada tsara ry ahy. Maka vombondelaka zay azo zany dada, de alonao anaty rano mandritra ny adiny 8 iny. Vombondelaka hoe ry faly? Eno a. De maka taitsofa, le potikazo madinika avy tsofain'ny olona reny e, de araraka ao amin'le sio na koveta nandomana an'le vombondelaka. Zany very faly tsy resajaza. Mba miniminy foana mihitsy se tika. Nataoko efa lehibe ty se ay mbola tena zazaka. Dado, izany tsy nitsiriritra ny vokatra mivoaka avy eo amin'ny tany rajoniny e. Inona ny tsy ambaratelony? Taitsofa sy vombondelaka ho izy. Reny afafafiny amin'ny tany reny zany? Eno a. De reny raha tsika mahita reny fa mahavokatra foana ny tanin zareo. Ahona tsara moa izy teo se ty?
vombondelaka alona amin'ny rano mandritry ny adiny valo. Zay indrindra rery dada malalako de makataitsofa araraka eo amin'iny vombondelaka nalona iny de reno afafy amin'ny tany fambolena alohan'ny asana azy de zay andehany se maka vombondelaka fa tonga de homaniko ny sisa rehetra aza matahoatra se fa tsy andoro tanety tsonsikeka. Andraminy mampiasa vombondelaka sy taitsofa raha toa ka lany tsiro sy tsy mamokatra intsony ny tany fambolenao. Dia izay koa aloha no ametrahana veloma mandrapitafa ao manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Zoanitra ry lahary samina no ny farimbona na totosan'ny fandaharana. AWR Téléphone 034 06 797 62 033 84 313 37. AWR manolotra ho anao Ilay feo fanantenana. Miarabanareo indray tratran'izao fotoana androan'izao ary mirary anao mba hahita fahombiazana mandrakariva amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Misy teny izay rahantsika mamaky ao amin'ny bokin'i Isaia 7:7, ny 9:5 sy ny 10. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: noho ny anarako dia hononiko ny fahatezerako, ary mba hiderana ahy dia manindry fo ny aminao aho, mba tsy hamongorana anao. Indro no dioviko ianao, nefa tsy toy ny volafotsy, efa nizaha toetranao tao amin'ny memo fahoriana aho. Endry mpiainy malala, eto amin'ity reto andininy izay ny rahantsika namaky reto, dia misy toe-javatra izay mampalahelo tokoa, satria ny fahatezeran'Andriamanitra no resaka eto, nefa noho ny anarany dia hononony ny fahatezerany. Mahafinaritra ity Andriamanitra izay iarahantsika ity, fa na dia manana fahatezerana izay tokony hitondra antsika ho amin'ny fahafatesana aza izy, dia tiany ny mbola mitazona ny anarany Mahandriamanitra fitiavana azy. Andriamanitra izay mahari-po, Andriamanitra be famindram-po, ary noho izany anarany izany dia hononony ny fahatezerany. Ary misy antony no anaovana izany, satria voalaza eto mba hiderana azy dia manindry fo ny amintsika izy. Mety ho gaga angamby ianao hoe fadinina loatra re no natezitra n'Andriamanitra amiko hoe, fa inona ny zavatra mety atezitra n'Andriamanitra eo amin'ny izay nataoko? Inona ny mety atezitra n'Andriamanitra amin'izay nojereko, na noenoiko, na noraisiko? Ry mpiainy malala, aoka isika andiny tena ary tsy hamitaka ny tenantsika, fa samy efa nanota avokoa isika rehetra, samy efa latsaka lalina ao anatin'ny fahotana avokoa isika rehetra. Misy olona sasany mantsy mihevitra fa amin'ny alalan'ny asa tsara izay ataony mandrakariva isan'andro dia ampy izay. Nisy mpanan-karena anankiray tafaresaka tamiko indray mandeha, ary andro izay ankalazan'ny olona rehetra ny Paska maneran-tany, ny andro izay niresahako taminy, dia ho iaho taminy hoe ary ianao nga tsy mba hamonjy toeram-pivavahana amin'izao andro malaza ny Paska izao.
de ozy hoe fantatro de fantatro tsara mihitsy ny momba ny paska ary fantatro ny antony saingy zao tsy ilaiko intsony ny makany am-piangonana satria raha ny abetsahany asa soa zay ataoko isan'andro amin'ny alalan'ireo fanomezana zay efa ataoko manomboka ny voalohan'ny taona ka mandra-patapitry ny taona anankiray dia everiko fa ampy azahoako sitraka eo anatrehan'Andriamanitra izany. Mampalelo tokoa ny mandre olona toy izany satria tsy fantany fa tsy azo vidina amin'ny alalan'ny fanomezana ny famindram-pon'Andriamanitra. Tsy hoe rehefa nanao asa soa be deaibe ianao ka nanome be deaibe dia izay no mety amelan'Andriamanitra ny elokao, fa nisy tantaran'ny mpanan-karena anankiray zay rehefa nanantona ny Kristy dia nasain'ny Kristy hivarotra ny fananany rehetra mba ho an'ny malahelo, ary izany no raisin'ny olona ho asa soa zay azahoana ny fanjakan'Andriamanitra. Fa saingy ny tian'Andriamanitra averina amintsika amiko aminao androany eto amin'ity teny zay olazainy amin'ny Isaia 40:10 ity, de zao: tsy ampy ny asa zay atao, fa indro no dioviko ianao nefa tsy toy ny volafotsy, efa nizatoetra anao tao memy fahoriana aho. Misy fizahan-toetra zay nataon'Andriamanitra, ary ao anatin'izany fizahan-toetra izany dia tsy voafehy ao anatin'ny fanomezana na fanaovana fanomezana isan-karazany ny atao hoe fananana toetra tsara, fa misy zavatra maro zay mbola takian'Andriamanitra mba alalana fa manana ny toetra araka ny sitrapon'Andriamanitra tokoa ianao. Fa raha resaka arena fotsiny no atokavana any an-danitra dia tsy ho tonga any an-danitra mihitsy zany ny mahantra sy ny ory sy ny tsy manan-komena, kanefa Kristy no nanizingizina fa sambatra ny malahelo, satria ny malahelo dia anisan'ny andova fanjakan'ny lanitra. Fa inona ary zany no toetra zay mety mbola takiana aminao? Eny nde raha tsika mamaky ny voasoratra ao amin'ny bokin'i Isaia 40:1 zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: izao no lazain'i Jehova, tandremo ny rariny ary manaova ny marina, fa efa madiva ho tonga ny famonjeko ary efa iseho ny famarinako. Sambatra ny zanak'olombelona izay manao izany, ary ny zanak'olona izay mitana izany, dia izay mitandrina ny sabata ka tsy manao azy ho tsy masina, sady miaro ny tanany tsy hanao izay ratsy akory. Misy zavatra anankiroa zay takian'Andriamanitra re-piainy malala eto, zay efa niresa-tsika teo, dia miaro ny tanantsika tsy hanao izay ratsy akory. Ny fanomezana ataotsika dia efa zavatra tsara zay ataon'ny tanantsika izany, ary nefa tsy ampy, satria eo alohan'izany teny zany dia hoy izy hoe ny zanak'olona izay mitany zany dia izay mitandra ny sabata ka tsy manao azy ho tsy masina. Io lay indro kely ao amin'ny fizahan-toetra eo amin'ny memby zay voalaza tery aloha, ka apetrak'Andriamanitra averiny amintsika indray ny rariny sy ny marina. Ny rariny dia izay ataon'ny tananao ka anaovanao ny tsara, fa ny marina kosa dia ny fitandremanao ny didin'Andriamanitra, ary didin'Andriamanitra faefatra. Mipetraka ary ny fanontaniana, mipetraka amiko aminao, mitandrina tokoa ny sabata ve aho araka ny tenin'Andriamanitra, ary fomba hoana no hitandremako zany sabata zany? Moa ve araka ny hitadiavan'Andriamanitra, araka ny sitrak'Andriamanitra tokoa? Satria sabata zay na masinin'Andriamanitra io, ka misy ny olona manao azy ho tsy masina,
ary be deabe ny fomba eo amin'ny fiainantsika izay anamarinantsika tokoa izany tsy fahamasinany sabaty zany eo amin'ny toetra mampanao eo amin'ny fomba izay ataontsika ry mpiainy malala. Aoka ndiny tena isika, aoka hiaraka anatina an'Andriamanitra ampanetretena isika mba ho azavainy ny fanahiny, mba anokafa ny masom-panahitsika ka azahoantsika tokoa mamongotra ireny toe-javatra izay aniratsiratsika ny sabata ireny, ka anapotehintsika ny fahamasinany amin'ny fomba rehetra, ary azahoantsika manatanteraka ny firotsona ao amin'ny teny fikasana, ny antso izay ataon'Andriamanitra amintsika hoe aviary ho sasana. Ry mpiainy malala, meteza ho diovina, meteza anatona an'Andriamanitra androany, ary meteza andray ny fanapahan-kevitra anao midingana mba ho amin'izany fanompom-pivavahana masina izany dia ny fanatonana an'Andriamanitra mba ho diovina. Engania ho tanteraka aminao izany, ho tanteraka amin'ny ankohonanao ny fianakavianao, ny famonjena izay tian'Andriamanitra atao amiko sy aminao. Dia manao velomanao ny namanao Andriambovonjy veloma tompoko. Raha ho amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azy zany. Antoko-pihira Ambatomanga. Eo am-pelatanana toko no apetrako izao, ny fiainako iraiko la tsy mendriko efa fantatra ny amiko tsy miafina mina na mipetraka teitana na mitsanganya niko. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity feo fanantenana. Itu
izay ilay onja ny fanantenana. Harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Tandrovy ny fahasalamana. Tafaraka tao anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao sika ry mpiaino namana. Miarabanao dia mirary soso fahasalamana ho an'ny isam-batan'olona. Isika moa olombelona ihany. Mety handalo tsy fahasalamana dia andao sika hivavaka ho an'ireo tsy salama. Ray masina tsara indrindra izay ny an-danitro, misaotranao izahay satria mbola afaka mitondram-bavaka manokana ireo olona manana olana ra-pahasalamana amin'ny fo. Mamelany fanelikay ary diovy izahay homendrika ny fanasitranana avy aminao. Matoky sy mino izahay fa hiaino anay ianao ary hanampy anay handray lesona tsara avy amin'izao fandaharana ra-pahasalamana izao mba hanananay ny vatana salama sy tomady. Ko ankehitriny ary dia mitalao aminao izahay mba hamahanao ny ola ny fomba marary sy hanesoranao ny loharanona retina izay ao anatin'ireo izay manana izany tsy fahasalamany fo izany. Ampio izahay mba hay ampiatra ireo lalàna ra-pahasalamana izay omena anay sy atoky anao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahany asanonana izany vavaka izany. Amen. Mirary fahasalamana indrindra tompoko. Ezaka. Fa inona ty mahazo ny krisy? Vaky anio no faran'ireo sosoko vety ireo fa ataovy tsara e. Rehefa vaky ve tsy hividy indray raha doro e. Fa mamboly vola dia mitango vola aveo. Ny vola hividy anaty sakafo ary ty efa manahirana fa moramora iandry krisy a. Tezitra io a. Ataoko mahalala iny androany fa leo ane ho avy eo e. Fa maninona ianao e? Jereo ane le lamba sasana raha tsy mila horovotra mihitsy e. Iza mahatezitra ny krisy e. Zanakao fa iza indray. Fa maninona? Ny rahako akarano izy alohan'ny etsenako. Motsy rano roa bidon fotsiny nalainy dia iny izy ny tsita. Nefa ny lamby reto mbola be dia be. Reo akoban-damba aminao. Ay ve zany mahatezitra mafy anao ohatran'io e. Zany ve aminao tsy hatezitra sy ampivodifo e. Si. Dia miteny azy zay fa tandremo sao sakatsakanana rehefa tonga eo fa maratrako iny androany. Maty ndalao loatra ny zanakao ka matsy ravina mihitsy. Makarary fo mihitsy ny ataon'ny ankizy ka marina. Krisy a. Inona e? Mahazo tezitra ianao fa aza atao mampivoto fo sy aza atao makarary fo ny ankizy e. Zaza miala sakana ane reny e. Angamo misy te hivoto fo fa le ataony mihitsy ny mahasosotra ka. Za kosa rangata mbola kely tsy nanao ohatr'ireny ka. Aiza veko sady be fa malina ny kamo velona. Aleo ane ody eo anaovako azy tsara e. Moramora ho fa arary eo ane ianao e. Jereo ane ny tananao raha tsy mangovotry ny atezerany e. Ny taremy voaramena. Mipetraha mihitsy aloha fa hiakatra eo indray ny tosodranao ka. Tony eo ny fofa horesako ny ankizy rehefa tonga eo e. Aleo mihitsy aloha ianao angalana rano sotroina fa tsy. Ohatry ary to sipotra ianao ry krisy a. Matsiravina.
tena marina ve zany? Zany dia ahoana no atao amin'izany ry Krisy a? Inona moa fa tsy maintsy mihinam-panafody zany sady tsy maintsy mihinana fanafody tension koa ankoatran'izay. Tsy mijanona tsony io a. Mandra-pahafaty? Eny zany eno a. de tena niadiadinao sy ny kizy ve no nampivotony fonao hoe? Sa inona no lazainy dokotera anao hoe? Io an'ele efa niteneniko anao foany. Tsy haiko tsony fa betsaka mety ho antony ho dokotera fa za kosa ve aloha aminao de iresaka andradoko hoe ny famaly valinjanako ve mety nampivotony foko dokotera? Asako iza malala? Tsy ny saiko ane marary fa mifoko radoro so de iverinao tsy misaina ary atika. Aza mora tezitra hoa mba vazivazy zany zany ihany no mahavoanao. Aza mora misendoatra fa aleo mampifalifaly tena na somary mahasosotra aza ny ataon'ny manodidina. Ny tena ihany angeny vomafy ry Krisy. Zay aloha de mariny. Zao zaty voto fo ara-bako teny sady tsy vitan'izay fa tsy maintsy ho lany vola ny fitsaboana raha mbola teo velona. Aiza no hita vola? Aza miasa sainany amin'izany fa zay asalama atao fa omen'Andriamanitra fahafahana mahazo fanafody eo foantsika. Engany sady ny baiboly mihitsy anie no miteny hoe ny fo ravoravo mahasalama tsara. Aleo falifaly foana ry Krisy a. Eny de hiezaka tokoa moa zany fa marina ngeza ny teninao zany. Zoanitra no nanoratra ny tantara na rahanao teo no velomin'ny mpanoratra sy Rila. Fitentsika andavanandro eny tokoa rehefa mamaly valiny ny zanaka na koa miadiady eny ndray tapo na mpinamana na koa misy zavatra nataon'olona atao tsirariny de matetika mivoaka ambavantsika ny hoe aza mampivoto fo na koa hoe tena nampivoto fo mihitsy ny nataony ihanina. Zany tokoa ve ny mety ho antony ampivotony fo satria raha antsika malala fa avy eo amin'ny fo no vin'ny aina izay tova tena tokony ho kolokoloina sy tandremana fatratra noho izany anjara asany goavana izany. Iresaka mahakasika ny fo mivonto indrindra ny fandaharana renan'ny fahasalamako an'io andeha aro arahantsika ny fanadihadiana nataony namana Rila miaraka amin'ny manam-pahaizana manokana mahakasika ny fo sy ny aretin'ny fo. Ny namanao Rila tokoa no miaraka aminao atao anatin'izao fandaharana harenan'ny fahasalamako izao. Vahin'ny fandaharana iresaka mahakasika ny fo ny Dr Clarette Rafaly Arnoro. Ankasitrana indrindra izy manaiky fampitafatafa amintsika eto amin'ny fandaharana. Ya, satria moa ianao dokotera nianatra manokana mahakasika ny fo, inona tompoko no mety ho antony mampivoto ny fo satria fandrehany rehetra eny tokoa no hoe mivonto ny fon'ny olona iray na lahy io na vavy. Toe-javatra mateti-piseho io fivotosan'ny fo io rehefa misy aretin'ny fo toy ny vokatry ny tosidra avo, ny areti-po avy any am-boaka, etsetra. Ninona fahavoazana mahazo azy dia mety mivonto ny fo. Mety misy fomba ahafantarana ve hoe mivonto ny fo dokotera? Matetika ny fahasemporana no fomba fisehony. Io fivotosan'ny fo io zany dia mila fantarina ny fiatomboany ary indrindra ny fisoroana azy. Ya, inona dokotera ny fahavoazana mety hitranga noho ny fivontosan'ny fo eo amin'ny fahasalaman'ny olona iray? Voalohany, izy dia
mitovy amin'ny loza teraky ny tosidra avo na ny fatrana kolesterola avo na ny fifohana sigara na ny diabeta ny fahavoazana aterany. Izany hoe anisan'le atao hoe facteur de risque cardiovasculaire ny fivotosan'ny fo. Faharoa, ny fivotosan'ny fo dia maharatsy kokoa ny aretin'ny fo rehefa miseho izy. Fanadihadiana nataon'ny Framingham nahitana fa misy an'ilay atao hoe valeur pronostique péjorative propre. Maharatsy kokoa ny aretin'ny fo rehefa miseho io fivotosana io. Mampatahotra tokoa ny ilazan'ny dokotera ny vokatry ny fivotosan'ny fo dia hono atompoko, azo tsaboina ve zany ny fo mivonto? Raha toka azo tsaboina dia inona le fitsaboina? Fisorohana ny fitsaboina, fa sarotra na ny marimarina kokoa, tsy afaka isorona mihitsy izy rehefa miseho. Ya, mba azon'ny dokotera lazaina amin'ny fomba tsotra ve hoe ahoana le fivotosan'ny fo na ny mety ho antony ahatonga ny olona hivonto fo mba ahafahana misoroka, satria zay le fitsaboina ho ianao teo, dia ahoana zany tompoko le fisorohana? Izy io dia raha ny fijery azy tsotsotra dia toa fomba voajanahary entin'ny fo zany hoenty miatrika ny zava-mianjady aminy ny atomboany, na hoe simple mécanisme d'adaptation. Ohatra, mandritry ny taona maro isian'ny tosidra avo dia manjary mitombo ny nofon'ny fo noho ny fiakarany ilay tosika le atao amin'ny teny frantsay ngamba hoe poste charge avy eo amin'ny fo avy zany. Rehefa miakatra mandava taona tontolo andro dia mivonto ny fo mba ho valiny zany fiakarana zany tosika zany. Mivonto ny fo mba ahatonga ilay atao hoe contrainte pariétale, na adikatsika nga hoe miezaka ataon'le fo mba hampihenany io contrainte pariétale io. Mivonto ny fo mba hametra ny fandaniana oxygène, limiter la consommation d'oxygène. Ireo zany ilay atao hoe mécanisme d'adaptation ataon'ny fo mba ahafahany miatrika ny zava-misy mianjady aminy. Tsy dia izany loatra nefa ny tena izy, fa misy ireo antony maro samihafa. Ohatra, fiasan'ny système nerveux sympathique na ny retsi-pandre sympathique zany, izay miasa mafy loatra, hyperactivité du système nerveux sympathique. Ohatra koa ny asan'ireo tsirom-panentana miaraka amin'ny retsi-pandre, facteur neuro-hormonaux, ohatra amin'izany ny angiotensine 2. Ny zavatra hafa koa izay miditra an-tsehatra mahatonga ny fo hivonto ohatr'izao dia ny fisiana tarazo na hoe élément génétique et ratio, ny fisian'ny faharitry ny ra na ny sira somary tapahoatra zany ao amin'ny sakafo ny fomba fihinana. Eny fa na dia ny lanjan'ilay olona aza dia miditra an-tsehatra eo amin'ity fisiana fivotosan'ny fo ity. Hitantsika amin'izany ary fa maro dia maro zany ny tena antony mahatonga n'ity fivotosan'ny fo ity rehefa miseho ilay areti-po. Dia tafiditra daholo ireo zavatra rehetra ireo miara-miasa amin'ilay aretina ka mahatonga ny fo hivonto. Ya, tena zava-dehibe zay. Amaraparana ny resadresaka tsika dokotera, inona ary no vokatry ny fivotosan'ny fo? Aleo mba horenin'ny rehetra ampirisika azy mba hisoroka ity aretina fo mivonto ity. Inona ary ny vokany rehefa miseho ilay fivotosana? Areti-po zao efa etsekilany, fa ny vokatry ilay fivotosana manokana koa dia mbola hafa ihany koa. Voalohany amin'izany vokatra zany mitarika ny fanamorana ny fahafatesana ho an'ireo fa manana areti-po ilay fivotosana, indrindra moa fa raha areti-po avy amin'ny tosidra avo no ananan'ilay olona. Faharoa, tsy tomombana intsony ny fotoana sy ny fatrandra miditra ao amin'ny fo, altération de la fonction diastolique, satria manjary tsy mahatotosa
ilay asany tsony le nofo satria manjary mihena ilay atao hoe période de relaxation, manjary mihena ny fahafainganam-potoana sy ny fatran'ny ra izay miditra ao amin'ny fo mandritry ny fotoana tokony hidirany ao, manjary miakatra ny tosika amin'ny fiafarahany fotoana tokony haminona ny rary fo io. Ireo zany le hoe tsy tomombana ny fotoana sy ny fatrandra miditra ao amin'ny fo noho ireo zavatra ireo. Fahatelo, mety manatery na manentsina ny lalan-drano fo mihitsy izy. Fahaefatra, mety mahatonga fikorontanan'ny fitempon'ny fo io fisihana fivotosana io. Hitantsika amin'izany ary fa maro sady ratsy ny vokatry ny fivotosany fo. Mankasitraka indrindra tompoko, mbola hotoizantsika amin'ny manaraka izay resadresaka ny fanaovana tamin'ny dokotera mahakasika ny fo mivonto izay. Izay norenesintsika teo izay zany no antony mahatonga ny fivotosan'ny fo sy ny vokatra tsy aterany eo amin'ny olona. Antenaina mba ahatonga antsika indray fanapahan-kevitra tsara dia ny karakara io fontsika io ny fandrenesantsika ny fandaharana. Fisorohana hoe dokotera ny fitsaboana satria raha miatra ny fivotosan'ny fo dia mety tsy ho afaka intsony izany. Ka raha izany tsy aleo misoroka. Isaorana indrindra dokotera Clarette Rafaly Arnoro nizara ny mahasoa amin'ny malagasy tsy ankanavaka. Isaorana ihany koa ianao ny manaraka trany ny onjam-peo. Ifaraneto ny fandaharana renan'ny fahasalamako, zoanitra sy rilano ny farimbona nahatotosa izany, ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny ohabolana 4:7 no atolotra ho anao ifanaovana mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Zao no vaky ny tenin'Andriamanitra hoe tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana, fa vao aminy no hiavian'ny aina. Hitahany fahasalamantsika rehetra ny Andriamanitra. Antokopihira balsama fiderana. Tsinotsino narirako rato tsy teo ianao, resy lahatra saiko fitiavany anao, lairanao no nisandainao ny fiainako ety, tsy atao very mai Jesu lay fonao ty. Tsinotsino nariraiky rato tsy teo ianao, resy latra ny saiko ny aminy fitiavanao, odiovire ny foko mau wanao indray iurinany fino kuanao mandraikizay kuavao zireny saiko ny tena fofanay raizao tsy hoaiko Jehova tombo mamela ireo lasako tsy naomby fafao mifonatreo ianao no ametra ny fanayome fa ianao no
no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. miaraba tompoko ary faly tafaona aminao eo amin'izao fiarahantsika mianatra ny ten'Andriamanitra izao. Inkane izao fiarahana izao mba tonga anao anakaiky kokoa ilay mpamonjy. Ny fahalavon'ny Losifera, ny fahalavon'ny Losifera no lohahevitra iarahantsika mandinika eto androany. Manasanao andeha hivavaka isika. Raha nezany an-danitro misaotra anao izay no izao fotoana mahafinaritra iarahanay aminao izao. Indro izay mangataka aminao mba mila eloka anay ary sokafo ny fonay, diovy ny fonay mba aizanay mandray tsara ny teny. Amin'ny aran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny fahalavon'ny Losifera. To saritakarina ny momba ny toerana nisy an'i Losifera fahiny. Kerobima manaloka, toerana iray ambony izay manakaiky ny seza fiandrianan'Andriamanitra izany. Azo antoka tokoa fa ho nanampy tamin'ny fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra amin'izao rehetra izao ny fisiny, saingy nanomboka ny eritreritra momba ny voninainy manokana izy fa tsy ny an'ilay mpamorona. Raha ny marimarina kokoa dia nanomboka ny hevitra izy fa tsy nomena ny toerana mendrika azy. Ndio vakitsika voalazan'i Ezekiela 7:1-7:10. Ezekiela 7:1-7:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga tamiko ny teny Jehova nanao hoe: ry zanak'olona, manaova hira fahalelovana ny amin'ny mpanjaka ny Tiro, ka lazao aminy hoe: izao nolazain'i Jehova Tompo, ry ilay mahatanteraka ny rafitra tsara tarehy tonga marika sady feno fahendrenina ny tena tsara tarehy. Tany Edena sahan'Andriamanitra ianao, ny vatosoa rehetra no eloelo teo amboninao, dia ny karneola, ny topaza, ny oniksa, ny krisolita, ny berila, ny jaspi, ny safira, ny robina, ny emeralda ary ny volamena. Ny fampanenona ny amponga tapakao sy ny sodinao dia atao aminao. Tamin'ny andro namoronana anao dia natao koa ireo. Ianao dia kerobima voaositra izay manaloka fa voatendrika ianao. Tao an-tendrombohitra masin'Andriamanitra ianao. Tao amin'ny vato mirehitra mitsangatsangananao. Tsy nanantsina ianao tamin'ny alehanao hatramin'ny andro namoronana anao, ka mandra-pahita eloka atao aminao. No nabetsahany vatra nataonao dia nofenoina loza atao aminao ka nanota ianao, ary dia nolotoko ka nariko niala tamin'ny tendrombohitr'Andriamanitra ianao, ary nosimbako ianao ry kerobima manaloka hiala tao amin'ny vato mirehitra. Ny avinavina ny fonao no natsarantarehinao, efa nasimba ny fahendrenao mba amin'ny famirapirantanao ianao, nazerako any amin'ny tany ianao sady natolotro io fitalanjona ny mpanjaka. Dia toy izantsika amin'ny Isaia 5:12-5:12. Isaia 5:12-5:12 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Indre latsaka avy tany an-danitra ianao ry ilay fitarikandro zanaky ny maraina. Voakapa injera amin'ny tany ianao ry ilay mpandripaka firenena. Ary ianao efa nanao anakapo hoe: any an-danitra no iakarako, ary ambonin'ny kitan'Andriamanitra no anandratako ny seza fiandrianako. Dia hipetraka eo amin'ny tendrombohitra fivoriana any amparany avaratra aho, hiakatra ny ambonin'ny avon'ny rahona aho ka ho tahaka ny avo indrindra. Ino araka izany nahatonga ny fianjeran'ny Satana? Andeo marintsika ny nanesorana ny Losifera teo amin'ny tendrombohitra masina raha nijoro teo an-tendrombohitra Ziona niaraka tamin'ny zanak'ondrin'Andriamanitra ny voavitra. Voalaza fa tany Edena Losifera, tao koa ny olombelona fahiny, saingy tsy tahaka ny nanjoan'ny Satana fa ny olombelona dia haverina indray amin'ny paradisa amin'ny alalan'i Kristy. Tahaka izao no anazavandramatoa Ellen White, ilay mpanoratra kristianina, io tranga io ao amin'ny bokiny mitondra ny lohateny hoe The Advent Review and Sabbath Herald. Hoy izy hoe: ioby ny lanitra satria ny toerana bangany an-danitra vokatry ny fahalavon'ny Satana sy ireo anjeliny dia hofenoan'ireo voavitra Jehova. Ary tonga any an-danitra ireo voavitra ireo noho ny amin'ny filasan-tsara irery ihany. Aseho an-tsary ao amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 4:5 ny lohahevitry ny filazan-tsara sy ny fanavotana. Izao ohatra no ambarany anjely ao:
ianao no mendrika aka ny boky sy hamany tompo-kaseny vavoavony ianao ary ny ranao no nanavotanao an'Andriamanitra olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy samihafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra. Sary maneho ny filazantsara tokoa izany ary maneho ny fahafatesan'i Jesosy ho fanavotana ny taranak'olombelona. Maro io koa fa ny fomba fiteny ampiasaina izay maneho taratra ny afatry ny anjely voalohany miantso antsika hitory ny filazantsara mandrakizay any amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra dia fanehoana mihezinezina ny fahafenon'ny zavatra nataon'i Kristy ho an'izao tontolo izao izany. Tsy misy olombelona eo amin'ny tantaran'ny tany manontolo izay tsy nanoloran'i Kristy ny ainy. Ny ainy ilainy izy ireo dia ny mahalala izany sy mifidy ny anaiky. Manana anjara isika amin'ny maha isika antsika sy amin'ny maha fiangonana antsika eo amin'ny fampahafantarana ny olona ny zavatra nataon'i Kristy ho azy. Fantatrao ve ny anjara asantsika? Tahaka an'i Isaia rehefa nodiovina sy navela heloka dia namaly ny antso hoe inty aho, irao aho ilaza amin'izao tontolo izao ny fanavotana nataonao. Ivavaka isika. Rainezany an-danitro misaotra anao no ny fanavotana anay. Misaotra no ny nanadiovana anay sy no ny tombotsoanana anay ho mpiara-miasa sy ho mpiara-momponantoka ary fitaovana eo belan-tananao. Tombotsoa goavana sy tsy mendrika anay akory izany kanefa ny fahasoavana dia atolotra ao anay. Ekeo izany fisaorana izany, fisaorana avy amin'ny olotra maloto sy fo maloto kanefa matoko kosa fa voasasanao. Amin'ny aran'i Jesosy Kristy no angatanay izany fafaka izany. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaim-poana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR